fihariana trany ry havana malala ny amin'ny fotoana omeny tompo antsika zontsika miara-miainy tenin'Andriamanitra hamaky izany indrindra andany afatra tsara azontsika raisina ho sakafom-panahintsika indray amin'ity anio ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa n'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika sy fampiareza amin'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 12 Maritsa 2022 mpanjina antsika ireo hevitra hoe mitarika amin'ny fandinihan-tenan'ny tompo. Andeha ry havana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Mirariny ao Andriamanitro ary alaharo ny teniko haresy ny firenena tsy misy famindram-po. Vonjeo ho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka. Fa ianao n'Andriamanitra ny siriko, nahoana ny manary ahy ianao, nahoana ny mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko. Ampandehany ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra aho any amin'ny tendrombohitra ao masina, dia ho any amin'ny taberna kelinao. Dia kany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitry ny fifaliako indrindra. Ary hideranao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitro dia Andriamanitro. Nahoana ny tanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana ny mitoloko ato anatiko ianao. Manantenana Andriamanitra fa mbola hidera azy any aho. Izy ho famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra be famindram-po, misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka velona amin'ny teninao, velona amin'ny finoana anao, ary andreny sitraponao. Mideranao zay, mankalaza, eny mankasitraka sy mame voninahitra fa mendrika anao rery ihany zany. Tompo, mpanota mahantra zay, mamindraha fo aminay, mamela ny elokay, vonoa ny fahadisoanay. Feno fananao masina zay andraisana ny teninao ho fiainanay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpanavotra anay. Amen. Ny mifinainao antsika amin'ny unité ry havana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Joba. Joba 3:30-9 Bivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary mbola ny teny ihany Elio ka nanao hoe: mandrenesa ny teniko ianareo olon-kendry, ary meno aho ianareo manam-pahalalana. Fa ny sofina no mamantatra teny, ary ny vava no manandrana hanina. Ka aoka izay rariny nodiniantsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. Fa Joba efa nanao hoe: marina aho, saingy nesoan'Andriamanitra tamiko ny rariny. Marina ny aho, nefa ampandaingany aho. Mahafaty ny zana-tspika mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadosoana aza aho. Aiza moa no misy lehilahy tahaka ny Joba, izay manara-po amin'ny famingavingana toy ny fisotrano, ary tonga namany mpanao ratsy sady miara-mandeha amin'ny ratsy fanahy. Fa hoy izy tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana
avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika nofinaina vakina tamintsika teo Joba 2:7 17 dia milaza ny teny Elio tamin'ny Joba. Ny olona mandre fananarana dia miaina. Ny olona mandre fananarana dia miaina. Mandrenesa ny teniko ianareo olon-kendry ary meno ianareo manam-pahalalana. Elio dia iray amin'ireo namany Joba tonga nampahery azy no ny aretina no ny fahorinana ny Joazy tamin'ny fizahan-toetra mahamaina azo azy. Tao amin'ny Elio iaino, izany hoe manongila tsofina akatony teny izay lazainy Joba. Eto ihany koa no ampatsahiviny ny kristianina fa raha misy mananatra, manitsy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana dia tokony manaiky iaino sady maneho fahavononana ankatoa. Fa voasoratra hoe izay tia fananarana no tia fahalalana, fa izay manda anatra dia biby. Nalaza ny obolana 2:12. Jesosy Kristy ravina amin'ny fianarana ho antsika amin'ny fahavononana ankatoa izany. Nasehony izany tamin'ny fankatoavany iray, eny hatramin'ny fahafatesana koa azy. Ny olona mandre fananarana dia izao manery tena. Aiza moa no misy lehilahy tahaka ny Joba izay manara-po amin'ny famingavingan'ny toy ny misotro rano? Ny 7. Ny fomba fisainan'ny Elio sy ny nama ny Joba ary ny olona tamin'izany dia izao. Matoa hiara-pahoriana Joba dia nanota. Ho fanitsin'izany fomba fisainana izany no nanoratana ny bokin'i Joba. Tsy nanota i Joba na dia niatra taminy aza izao fariana izao, kanefa tokony hanery tena hatrany hanotrehan'Andriamanitra. Arak'izany, ny sy fahoriana miatra eo amin'ny fiainan'ny olona mino dia tsy voatery noho ny fahotana vitany akory, fa fanamby ataon'Andriamanitra amin'ny Satana. Ao anatin'ny fahoriana indrindra kosa dia tokony haneho fanetretena hatrany. Jesosy no ohatra velona azo alay tahaka amin'izany. Sainy izany ravana dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, nisaotra ny mofinaina ny meno anay izay manambara ny toetran'ny Joba mandre fananarana, miaina ary koa manery tena. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny asa fanomponana ny rereo ny tsiraray ao amin'izany. Mba efa be amin'ny asa ny intsonao ny tsiraray, hanana faharetana sy fiaretana amin'izany koa, ka hijoro vavy nombenao amin'ny fahasotoana sy fotoana rehetra anehoana ny voninahitra ao. Sitrany Tompo ireo marary mila ny vavakay. Tompo ampirezo ireo manamanjo, toandro mario soikolona sahirana, sy tahinao ny fiazaka zanay rehetra, tahio ny fieriny anay. Ny vavakay dia teo aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: raha nay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Mihona an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana riavina nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fareta sy finoana ny ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy, bosainy iray sy vavy iray, ny rano mankalaza-Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika hatramin'izao ndraika ho mandrakizay. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.